Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa ny vabalala ny ena amintsika am'izao fotoanana izao a. Fa ny tenako miana aminao eto androany manatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a mpikamba anatin'ny vavaka fiambenana de ny groupe zay maharesy ihany koa zay miaraka aminay isan'andro isan'andro a manatotsan'izao fandarana zao de tetenanao hoe tonga soa ianao raha tonga eto amin'ity fandarana ity androany raisina tanandrory androany anao vao tonga eto a de manana toko fa tsy tonga kisendrasendra teto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a ka de maharetatra amin'ny farany la iaraksika amin'ny adin'ilay sasany mahery eo a de mifampahely amin'ny alalan'ny hira vavaka toriteny a de tonga soa ianao aza raisina hoe takany vaovao ianao fa mandray sanjara takany olona rehetrarehetra anaty commentaire hotahin'ny tompony a isika tsirairay avy mirabantsika rehetra ihany koa zay efa paketo niditra voalohany teto androany a raha tsy diso ny fijeriko a de ranabavy felina rakoto niditra voalohany teto androany zay aloha nitako avy aty a de tahiny tompony ianao ranabavy ary ny fahasoavan'ny tompo a ho aminao a misy tenin'andriamanitra zay tsaroko ato anatin'ny saiko ato mba omeko anao amin'ity androany ity zoko felina rakoto niditra voalohany teto de izy mba mahazo an'izay tsodrano zay fatara voalohany 28-20 ny ten'andriamanitra hoe mahireza sy mahatanjaka mahefahaza matahotra na mivadi-po fa Jehovah Andriamanitra de Andriamanitro no momba anao tsy andao na hafoy anao izy mahandra-pavitanao ny asa rehetra anaovana ny tramon'ny Jehovah. Alleloia. Tsy afona asaraka anao Andriamanitra raha nabavy fiainana rakoto am'izay rehetra lehanao am'izay rehetra ataonao a de mahireza matanjaka tahiny Jesosy a isika tsirairay avy. Anatin'ny seminaire tsika androany zany hoe manana loha hevitra kely tsika mandritra ny efatr'andro a de miarabanao raha tonga soa matsara eto ianao androany mirabanareo aloha Jonatana tonga soa Tozo Mikael Marie Joël Anando Andry Verselina Berta Nirina Rodriguez Erika Araka Kodanela Rantanirina Marie Charline Marina Tiana ilay mpamintina rehefa vita ny toriteny mahitanareo daholo hoe famintinana zay ataony reny rehefa vita ny toriteny fitininy eto alohan'ny isa rahantsika de voafintiny eo ny toriteny manareo zay mety taratara de jereo reny ara-sy vidiny fa asan'Andriamanitra ngeza be reo misaotra azy tsika ao ihany koa Faberazana Kandapa Razana Monika Lanty Mirina tonga soa Zamina Verselina Mamsirandry Tsiry Amboaramiel fambiazana fitahina Ajaska Padity Kadaka Berta Rodina tonga soa daholo nareo a Tina Rakoto Arzaka Marijo efa niteneniko teo de ao ihany koa izy mbola tsy voarabako teo Yama tonga soa Yama de tahiny tompo a isika tsirairay avy Macrine Becky Rolande Pasesy Arary Malala Niana Maheno Soa Faliray Ritovo tonga soa Andoandry a ohatriny nitako maly a raha tsy diso maly anniversaire ny Andoandry ohatry hitako nandalo teo masy teo fa tsy tafirabanao fa de arabainy ianao a de ifamatra amin'ny androm-piainanao neny fahasoavan'Andriamanitra zay iainanao ranabavy de manao fety sambatra nareo mianakavy tahina Andriamanitra. Alleloia. Amen. Naraka hira avy hatrany tsika fa milo anjadritra aloha hivavaka tsika ametraka fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Voalohan-teninay a ndolo tsika hivavaka ndolo ametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra isika de ao anatin'izay tsika ny fampirandrosoa Claude Aravelo Arsoa tonga soa ihany koa ianao a Sondola koa kay anniversaire ny Sondola koa azafady mitahiny Jesosy koa Sondola de takany nitsofanarano ny Andoandry teo nitsofanarano koa de tena hoe androso miha lehibe arakaraky ny taona iainanao ny tombony fahasoavan'Andriamanitra fianao ranabavy Sondola ka de mapetrao amin'Andriamanitra ny andro sisa rehetrarehetra ho tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Eny ary dolo tsika ary hivavaka ametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra ranabavy Nambina Tsiry Amboaramiel izy mivavaka fanombohana amin'ity androany ity anazy ny fitenenana tahiny tompo. Tahiny Jesosy tsika rehetra de tahiny Jesosy pastera mianakavy mbola faly manana ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy de hiary hivavaka ary tsika rehetra amin'izao takariva izao.
ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao indray izahay tsirairay avy amin'izao takariva izao. Misaotra ny fanahy masonao izay satria noho ny fitantanany mbola natonga anay teto ary nitantananay teto. Misaotra ny ihany koa izany amin'ny fitantananao anay tsirairay avy nandritry ny androany Andriamanitra fa tena hoe teo foana ianao nitantananay, nanolontsainao anay ary mbola mangataka ny fanahy masonao ihany koa izay androany Andriamanitra hikasika ny mpanomponao izay ampiasainao hitondra ny vavaka, hitondra ny famitinana, hitondra ny fampianarana ary hitondra ny toriteny ihany koa androany. Tena hoe avy aminao izany fampianarana rehetra izany ary ny fanahy masonao hanendry ny vavan'izy ireo tsirairay avy. Ary izay koa ampandraisana an'izany teny izany dia ho voakasika ny fanahy masonao ary ny fonay dia akasika ny teny, voakasika ny teny ny fonay tsirairay avy Andriamanitra ary ayandray tsara izany teny izany. Ary aoka izay hifantoka amin'ny fampianarana izay omenao anay eto indray Jehovah. Ary tena hoe hisy fiantraikany aminay izany na ny fampianarana na ny vavaka ho an'ny tanindrazana dia tena hoe hisy fiantraikany amin'ny tanindrazana ihany koa Andriamanitra. Aza misy avelanao hiala maina eto izay tsirairay avy fa raha hisaraka eto izay dia samy ahazo ny anjaranay tsirairay avy Andriamanitra, samy asan'ny fanahy masonao izay. Ampangino ny ferehetra izay tsy avy aminao Andriamanitra fa aoka izay tena hifantoka. Tahio ihany koa ny connexion anay tsirairay avy any an-tokantrano any ary aoka amin'ny fanahy masonao hanatrika anay tsirairay avy any an-tokantrano any Andriamanitra. Indreto indray izahay miompo aminao Andriamanitra. Miaraka indreto indray izahay mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao satria tsara loatra ianao Andriamanitra ka rarindra tonga eto anatrehanao izay tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Hanome voninahitra anao, hisaotra anao Andriamanitra ary ihany koa akatoa ny teny izay holazaina aminay eto indray Andriamanitra. Ary tena hoe hisy fiantraikany amin'ny fiainanay tsirairay avy izany satria matoa izay mbola afaka menao an'izao teny izao dia mbola manana tombony, mbola manana anjara izay Jesosy satria maro anie Jesosy nefa lasa nandao an'ity tany ity na marary mafy izay efa tsy afa-miteny intsony fa andrasa fotsiny any amin'ny toeram-pitsaboana any. Fa izahay kosa nefa Jesosy dia tena mbola velon'aina, mbola afaka miteny, mbola afaka miaino, mbola afaka mijery ary mbola manana fitepo fo ary mbola manana fofinaina izay avy aminao Jesosy dia tena hoe mbola manatombony izay ary mbola manana anjara izay satria izay mbola velon'aina, mbola misy fanantenana aminay tsirairay avy ka dia ny teninao dia anovanay Jesosy dia hatreo izay tsirairay avy. Misaotra tompo malalo anao voninahitra. Amen. Alleluia. Mankasitraka andrina andranam-bavintsika nambininatsika tao anatin'izay vavaka izay. Alleluia. Dia hotahiny tompony ianao ary za matoko fa Andriamanitra mahaly fitianao amin'ny asan'Andriamanitra ezavezana nataonao. Zava-dehibe ny fitonanam-bavaka ny fandarana dia matoka fa Jesosy mahaly fitianao. Misaotra indrindra dia tahiny Jesosy. Alleluia. Loharintsika aloha anao hira ary dia izay hira foagny hira nabavinao mba nambininazy mihitsy rehefa nomaniko teto koa etintsika nanomboana an'izao seminaire-tsika kely izao. Androany moa voalohany indrindra voalohany dia izao misaotra antsika rehetrarehetra nitondram-bavaka vita ratsy totosa somatsara ny fanitriana, ny fandevenana ny havantsika Marie-Ange, tompoko Marie-Ange mitarika zona famonjena izay sady havantsika eto ihany koa. Totosa somatsara misaotra anareo tamin'ny fampaherezana rehetrarehetra ary tsy nijanona tamin'ny fampaherezana nareo fa misy taminareo mihitsy nitondra fampaherezana azo tsapaitanana ho an'izany ankonana izany izay isorako manokana eto ny groupe izay maharesy izay mitsinjo an'ireo kamboty kely anakozana velana izy mivady izay mpanorona nitarika zona famonjena. Isorana anareo Andriamanitra manakare pasoavana no amaly. Raha izay ny amaly kely ny tananay fa alao Andriamanitra ny amaly izay rehetra vitanareo na ny fitondranam-bavaka ny fampaherezana sy ny fanohanana ny lafiny rehetra dia mahereza ho tahin'Andriamanitra.
mandalo zao fiainan'izao fa aza arotiny andro azo anaovatso e alleloia ho ny ten'andriamanitra da iny tompoarytsika tsirairay avy androantsika anao ira aloha tsika fa ny lohatenin'ny fandaratsika androany de zao hoe na de manoloana ny sakana azy de mbola lazao ihany izy androso alleloia ary rehefa nanomana n'zany a de iza izay tondra n'zany fampaherezana hitondra n'zany anjara fampianarana izany fampaherezana zany no zana toetra voalohany fa de androany tontolo a de tsy salama tsy haiko natratrany atsika aho maly na arerahana tambatambatra tamin'ny fifondratrany tsy fantatra fa de androany tontolo de tena azo lazany hoe kao tanteraka mihitsy tena tsy tao anatin'ny fahasalamana mihitsy androany tamin'ny atoandro isaorantsika an'andriamanitra nefa fa raha hitondra anareo ampahery anareo am'izany hoe na de mandroana ny sakana azy de mandro soa ihany de zahako mihitsy no miseho eto anatrehana na de mandroana ny sakana afaka tsy tokony izy ty fandaran'ity androany noho ny araka ny tekony no tsy fahasalamana zay mahazo ny tenako fa nefa kosa za aloha alleloia no zahana toetra afahako mizara aminareo ary fitaratra ka raha itsika no hitondra eto tsy hoe vava fotsiny fa zavatra iainantsika tokoa zany hoe tena mandroana ny sakana ary tena sakana ngeza be satria tena tsy salama fa nefa tsy sakana indray le izy fa andriamanitra te aneo amintsika fa afaka tsy salamitsika ny atoandro fa omeny hery sy fahasalamantsika ny ariva alleloia ay farina feoko ka zay ny antony azavako an'izany de misaotra anareo ihany koa mitondram-bavaka alleloia fa zay le izy zay le taimatsika manoloana ny sakana lazao aminy fa mbola androso ihany ka za zany zao manoloana ny sakana za misy ny de anareo dao mbola androso ihany alleloia fa tsy avy ny aina tamin'ny atoandro tena teneko tena tsy avy ny aina tena tsy salama fa ho zay hoe jesosy asanao nge ny ataoko miandry anange ny asanao fa taio alleloia de zao hitanao salama somatsara afaka mbola miarika ny fandarana izao ndray de mampaheretsika ihany koa zay mety tsy salama am'izao fotoana zao na mety mandalo ola na mandalo ady fa zay mihitsy ny semineratsika androany na de mandroana ny sakana azy lazao aminy mbola androsoana da alohatsika nao hira anankiray eny le izy moa zany ohatrany hoe nandalo le hitanao le toetrandro satria nifadimbidimby nandalo tsy fahasalamana ihany ny zanakay zao tsy salama tamin'ny omaly mampionona nisy fotoana tsy salama tamin'iny weekend iny sady voadona kely ihany koa ny fo tam'le fahoriana fa mandalo tsy fahasalamanatsika fa azadiny fa eo koa ny mpanasitrana atsika de tahiny tompony ao ataotsika teryty de hitravatrany amin'ny tenin'andriamanitra isika avy eo anova arosaina lovilitina fity fintso mampionona ran'olo sy olga ando andry jonatana eliana sy mbola sy voravako mamamy valitina fanilo zafandramanana patricia rarimalala efa nandravaiko tery albenja eme manambotso alleloia de ao ihany koa zamina ao ihany koa grèce saza ohatry nefa nisy fotoana hitako teto zany anarana zany de tahiny jesosy tonga so naela engindrinandrena solo tonga so daholo tsika menakavy alleloia rina rodriguez lovlitina tahiny jesosy tsika rehetrarehetra mahereza daholo misaotra hoe voaray ny fampaherezana ndahoarytsika tonga de eno hira anankiray hoe za jesosy mbola mana tena aotrany azika zao de hitra amy tenin'andriamanitra menofinaritra ary isika rehetrarehetra tompo mbola mana tenanao ny foko na de tsy fantatro aza zay fomba hitondranao azy mety tsy azoko ny antony fiainako anio ko
Anatin-dranomaso ny davako indraindray, nefa tompo mbola manantenanao ny foko. Tompo ny foko mbola manantenanao, ianao no tokan'ilay hoaviny fiainako. Tompo ny foko dia mbola matoky anao, ianao lay masoandro iray fazavany androko. Na tsy fantatro azy zay antony fiainako any, zirano maso indraindray makosa ny tavako. Na tsy azoko azay zay fomba hitondranao ahy, dia matoky atoko fa ianao tsy andao ahy. Tompo ny foko mbola manantenanao, ianao no tokan'ilay hoaviny fiainako. Tompo ny foko dia mbola matoky anao, ianao lay masoandro iray fazavany androko. Na tsy fantatro azy zay antony fiainako any, zirano maso indraindray makosa ny tavako. Na tsy azoko azay zay fomba hitondranao ahy, dia matoky atoko fa ianao tsy andao ahy. Na tsy fantatro azy zay antony fiainako any, zirano maso indraindray makosa ny tavako. Na tsy azoko azay zay fomba hitondranao ahy, dia matoky atoko fa ianao tsy andao ahy. Dia matoky atoko fa ianao tsy andao ahy, dia matoky atoko fa ianao tsy andao Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany hira zany efa nampahiranao izany hira zany, dia hotahin'Andriamanitra re tsika tsara avy hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika hatramin'ny sabata moa tsika eto. Alleluia. Ary farantsika amin'ny fivadikanana ity sy miherantsika ity amin'ny sabata ho avy izao. Ny fandehan'ny programme antsika dia izao
isan'andro sika dia ijery foana tantaran'olona eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra nefa na ny tena mahavariana fa misy foana ny sakatsakana. Ny tena mampavaivay ny sakatsakana dia any amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra. Raha andehanao daladala tsika tsy misy sakatsakana. Raha andehanao ratsy tsika tsy misy sakatsakana. Fa rehefa andehanao tsara tsika, anao izay mety amin'Andriamanitra, dia eo tsy maintsy tonga ny fanakatsakanana. Ary manoloana ny fanakatsakanana, inona ny zavatra tokony ataontsika mpianatry Jesosy, tsika kristianina. Any amin'ny Exodosy fa 4:10 fakitsika 5:10 dia milaza manao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatry efa tamin'i Mosesy amin'ny anaran'i Jesosy, nahoana mitarena amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Halleluja. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Zany hoe mila mandroso. Ny baikon'Andriamanitra dia mila mandroso. Ny baikon'Andriamanitra dia tsy niteny mihitsy hoe memora. Voainga antsika ny tantaran'ny Lota, fa na dia merika ara dia tsy avelan'Andriamanitra ataontsika. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia marche avant foana. Tsy misy marche arrière fa marche avant foana. Ny olana nefa dia izao. Andriamanitra miteny hoe mandroso dia misy zavatra ao aloha. Tsy hoe mandrosondroso fotsiny amin'izao. Teto Andriamanitra miteny hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, dia ao aloha ao misy zavatra tsy ahafahana mandroso intsony. Ary zavatra ngeza be io. Tsy hoe vato dinganina io na tendrombohitra ianiana, fa ranomasina lalina. Ary eo amin'io toerana io no mahatonga ny olona tsy mandroso. Makadilo loatra ilay zavatra ao aloha, ngeza loatra ilay zavatra ao aloha. Ary itsika amin'ny herinandro ity dia hijery karazana zavatra, karazana tsangan-javatra manakatsakanana antsika tsy handrosontsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ary mino fa tsy maintsy ho voalaza, tsy maintsy voapahery ao anatin'ireo zavatra tsanga maro izay olazaina atao amin'ny Baiboly mandritra ny seminaire ity, ny toerana misy anao. Ry havana malala, Andriamanitra rehefa niteny hoe mandroso dia ao aloha zany misy zavatra ao. Ary io zavatra io tsy ahafahanao mandroso raha ny tena marina raha amin'ny maha-olombelona. Raha tsy zany tsy nilana paherezina ianao hoe lazao mba handroso. Mandroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Mbola tsy manana eritreritry ny handroso tsara koa ianao dia efa tonga ny sakana. Eto ry havana dia madika tantaram-piainan'ny zanak'Israely Andriamanitra. Anova ny sata ny zanak'Israely amin'ny mahandevo azy ho any amin'ny olona afaka. Halleluja. Ary ny fanafahana olona anankiray izay raiky tapisaka sy ny aina tao anatin'ny fiainana nahababo azy natria ny 700 taona, dia ho sarotra ny teny amin'ireo olona ireo mandroso. Izay tsara ny zavatra mitranga eto. Fantatry ny zanak'Israely tsara ny fahatezeran'ny Farao. Fantatry ny zanak'Israely tsara ny mahaloza be an'ny Farao. Ary raha loza be Farao dia ny nafahany zanak'Israely ny aina tao anatin'izany fahandozabe zany dia nakatohan'ny Farao izy. Dia nametraka ny Farao izy nakatohan'ny Farao izy nanaja ny Farao izy tsy nanao izay nahatezitra ny Farao. Ataony izay mety, miasa tsara, voakapoka fa tsy miteny satria Farao loza be. Ary teto dia manoloana ny fahafahany zanak'Israely vato misakana ngeza be. Dia i Farao. Zavatra telo misakana teo alohan'ny zanak'Israely teto. I Farao
sy mahaloza be azy. De teo ihany koa tsy finoana ny fisalasalany zanak'Israely ny amin'Andriamanitra. Tsy nentina toky an'Andriamanitra ny zanak'Israely, Andriamanitra tsy mbola hitany. Andriamanitra tsy niteny taminy tao anatin'ny efatsapotona no tonga tampoka miteny hoe mandrosoa ianao reko ny fitarainanao hidina azy ao amonjy anao azy. Sarotra tamin'ny zanak'Israely ny natoky an'izany. Hoe Andriamanitra tsy fantatra ho hatramin'izay vao hitanao tao anatin'ny fotoana fohy no hiteny aminao hoe mandrosoa. Ary normal raha nisy fisalasalana tao anatin'ny zanak'Israely. Anao fisehoan'ny fisalasalan'ny zanak'Israely. Nandroso ihany zareo fa natahotra ihany koa. Ary eo ny olontsika kristianina rehefa mivavaka. Mandroso amin'ny fivavahana dia izao matahotra ny ho afa-baraka isika. Izao ny zavatra nitranga. Nasena nandroso ry zareo satria manenjika ao aoriana i Farao. I Farao tsy faly izy ao fa tena tezitra. Hoy ny fomba fiteny malagasy hoe mieloka ibaboana mody rariny. Ary nisy tsy vitsy ny tao amin'ny zanak'Israely no nanana eritreritra ny anarany fahatokiana an'Andriamanitra fa ivelana nampitamby amin'ny Farao. Omenao tsiny ve izy? Raha voandroany tao anatin'ny herinandro anao zao no tenenina hoe entinam-bavaka mandrosoa fa tsy manino izany. Indraindray zay rehefa mpanompon'Andriamanitra rehefa miteny hoe mandrosoa tsy manino izany dia indraindray sarotra aminareo tokoa ny matoky hoe dia tsy hanino izany tokoa ve? I Mosesy tsy niaina ela be tao fa ny zanak'Israely niaina ny zavatra zay ratsy nataon'ny Farao, ny fahasiahan'ny Farao tao anatin'ny fotoana io. Natahotra ny zanak'Israely satria mirodorody tao aoriana tao i Farao. Tsy maintsy misalasala zareo ny eritreretra hoe raha ty tokoa moa ka tsy mety kory ty zavatra hitarihan'i Mosesy atsika dia ahoana ny efarantsika tsy alaova mibabo. Ary betsaka amin'ny olona taritina hivavaka no tsy samandroso dia mivelona ihany mibaboka amin'ny zavatra izay namatotra azy satria tsy amin'ny fahatokena an'Andriamanitra. Androany misy Andriamanitra izay mbola tsy fantatrao. Tsy fantatra hafariana ianao zao nanomboka niditra lalina hoe andeha amin'ny fahatokena an'Andriamanitra. Tsika rehetra samy efa niteny daholo hoe nivavaka fa tonga ny fotoana anankiray izay manomboka androsoanao mandeha matoky an'Andriamanitra manoloana ny hoadinao io. Nitoditodika ny zanak'Israely nahita ny andin'ny fahadimy amin'ny episode 1:20. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakany Egypta efa nandositra ny olona dia niova ny fomba Farao sy ny mpanompony amin'ny olona ka nanao hoe inona zao nataontsika izao? No nandefa ny zanak'Israely hiala tamin'ny fanompoana antsika isika. Dia nasiany nofehezina ny kalesy sy ny soavaly izay nitondra ny vahoakany anaraka azy izy. Ary nitondra kalesy eninjato voafantina sy kalesy ny Egyptiana rehetra izay samy misy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao mpanjakany Egypta dia nanenjika ny zanak'Israely na dia tamin'ny tanàna avo aza no nivoahany. Tezitra noho ny teo aloha Farao. Ary izao ny tadidio hiala amina fahazaran-dratsy ianao androany. Tsy hamelanao fotsiny fahazaran-dratsy io. Vao miredareda ao anatinao zany te hiala sigara ianao vao miredareda ao anatinao fitiavana te hifoka sigara. Vao mo tsy haiko izay fahamarinany ity fa zay taloha tamin'ny foka sigara dia nisy dokotera ny teny hoe tsy mety miala tampoka fa mahafaty dia azona ery ny ainay tsy azo atao miala tampoka. Foka tsikelikely dia miala tsikelikely fa tsy tafiala ihany. Nanenjika ny zanak'Israely ny Farao sy ny miaramila. 10. Ary efa mbiakaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indrindra ny Egyptianina taminy nanenjika azy. Dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitarena tamin'i Jehovah
ary koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasana vatany Egypta nentinao fatetehany hevitra ty zay nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondranay hivoaka avy tany Egypta tsy izao va ny teny nilazanay taminao fony tany Egypta hoe ohak'izay fa velao ihany zay anompony Egyptianina fa ataonay anompy Egyptianina toy izany no fatetehany hevitra. Tsy diso ny zanak'Israely raha ny teny an'izany satria izao mbola tsy ary niaraka tamin'Andriamanitra izy, mbola tsy fantany ho any an'hevitra tsy mitondra ninina hiaraka amin'Andriamanitra. Dia tsika tsy afaka mihitsiny hoe mba tsy manam-pinoana fa raiso amin'ny toerantsika izany fa ny teniny Andriamanitra. 17 Ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehova izay ataony ao anareo anio fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay fa Jehova hiato anareo fa ianareo kosa ankina. Tsy maintsy miteny zavatra mampahery Mosesy tety aza matahotra mijanona fa ho hitanareo ny hamonjeny Jehova anareo. Sarotra ny mampika ho hitanareo mbola zavatra ho hita ary zavatra tsy mbola hita hatramin'izay inona ny fomba io hoe tsika zao raha misy olona zao taty aoriana manoloana n'izany ny ranomasina mena dia tsy maintsy mieritreritra ny tantara hoe ndry ity le nisokatra fa ho an'ny olona teo vao tonga teo ry havana malala sarotra ny atoky sarotra ny ino fa tena teneniko anao zany sarotra ny ino sy atoky hoe inona ny zavatra mety ataon'Andriamanitra ao aloha. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia izao ohatry miteny Andriamanitra hitako ange io e ohatry miteny io le farao io arina io ohatry miteteny Andriamanitra hitako io e ohatry miteteny zanak'Israely io nge le ranomasina io aloha e ohatry miteteny Andriamanitra hoe hitako io e. Alleluia. Fa za tsy mba hitanareo. Alleluia. Tsika rehefa mivavaka dia matahotra ho afaparaka ny fivavahana. Rehefa manana olona antsika dia andeha hitodika amin'ny fivavahana dia ao anatintsika ny tsy finoana sy ny tahotra dia sao dia tsy ahomby. Aiza matahotra fa tsisy amin'ny metsiny anao an'izany fa teo daholo tsika niala. Dia tsy samandroso tsika satria matahotra tsika raha sanatria tokoa moa tokoa. Raha sanatria tokoa moa dia ahoana? Zay maha-olombelona tsika. Misy anabavy zay teto ohatry ny tsy etotsona moa izy. Misy anabavy zay teto te hanaraka fandaharana izy fa izy mipetraka amin'ny rahavaviny eto an-dafy dia le rahavaviny io tsy makasitraka an'izao fivavahana arantsika izao mihitsy satria ny azy dia hoe ohatran'le fomba fitenin'ny olona reny secte tsika reto dia tenenina misy le rahavavy ny aza mivavaka eo le ranavavy nefa mangetaheta dia le ranavavy mangalatra mihena mangalatra manaraka vandalina ary raha vao hitan'io rahavaviny io dia ampitahoriny hoe sorona ao amin'ny trano satria mbola miankina aminazy ny trano mbola mipetraka ao aminy. Dia izao ny zavatra olana io ranavavy nefa manana olana io olana zay hatrehany io dia io rahavaviny io anisan'ny manohana azy amin'ny olana io. Taka ny misy safidy zany manoloana azy raha tenen'le rahavaviny aza mivavaka amin'io ka mbola hivavaka amin'io dia mety avelan'le rahavaviny atao very raha mahaveo raha mahavonjy anao io dia atao very dia alao ny any aloha mbola niafina satria manino tsy manana tokony amin'ny zavatra ao aloha ao. Betsaka ny olona matahotra ny ho afa-baraka raha mandeha mivavaka. Betsaka ny olona tsy samandroso ao aloha tsy samandroso amin'ny fivavahana matahotra ny ho afa-baraka. Zany efa teteny aminao rehefa namalala Isaia 10 vakitsika vetivety. Isaia 10 ho ten'Andriamanitra mahafinaritra ty teny ity. Isaia 10 andininy 7 manao hoe fa Jehova Tompo no hamonjy ahy
Halleloia. Ka na de tsy resik'enatra ary efa no amafisiko takany avato ny tavako ka fantatra fa tsy menatra. Halleloia. Efa kaiky izay manamarina izy ny ady amiko. Andeha ara-mitsangana isika izay manana ankizy ho avy amiko. Halleloia. Za mpanompon'Andriamanitra zany tsy nataotry ny ho afa-baraka. Isika raha ohatra hoe miteny amin'ny olona tsika hoe zary se efa mivavaka dia ny zavatra mitranga dia zao ozy ny olona hoe mavonjy anao zany ny fivavahanao zay tsy hanampy anao intsony raha misy fanampinampiana kely mety mba ataony ny fianakaviana ny namana manoloana ny olana zay ataonao dia tsy sahana androso ho anavavy io satria maninona sao ka medikety amin'ny fivavahana zay efa ananaran'ilay olona ka miverina vany hibaboka hoe tsy nety fa dia miala tsia fa dia hiverina ihany ahy zay ny olana ary mandalo ny tahotra io daholo tsika rehetra. Inona ny zavatra hitranga ao aloha ao misy sakanao ao aorian'ny zavatra sakana anankiray Andriamanitra miteny hoe mandrosoa ry havana malala dia misy Andriamanitra efa nanapa-kevitra sady fa ombanao. Tena Andriamanitra milaza hoe ny antohan'Andriamanitra na niken'Andriamanitra hiantoka ny zanak'Israely. Rehefa tao anatin'ny taty aoriana moa zay anabavy zay dia izao ny zavatra nitranga. Nikiry ihany izy nandeha nivavaka ka le rahavaviny le tsy tia le fivavahantsika io naharary. Ary matetika mihitsy izy mangatabavaka ho an'izany ranabavy zany misy aretina be nahazo azy fa indrisy nodimandry le rahavaviny dia inona zavatra nitranga ataon'le fodimandrany na le trano nampifilafolaina azy ary hoe raha vao mivavabavaka ianao dia tsy afaka hipetraka intsony ny soratra taminy efa nisoratan'le rahavaviny taminy tsy afa-baraka. Ianao raha misy ny zavatra tokony handrosoanao raha Andriamanitra no mbola miteny aminao hoe mandrosoa dia mandrosoa fanao zavatra izy ao ambadiky ny sakana. Andriamanitra miteny hoe mandrosoa misy zavatra ngeza be ao ambadiky eo. Misy zay tsy ingery havana malala misaotra anareo amin'ny firaritsoa misaotra indrindra. Isy ingery havana malala dia zao isika mihitsy ny tian'Andriamanitra hiatrika ranomasina mihitsy. Ny ten'Andriamanitra hoe mijanona fa ho hitanareo. Halleloia. Mijanona fa ho hitanareo ny hamonjen'ny Jehovahandriamanitra anareo. Misy fotoana tsy maintsy mijanona eo anoloan'ny ranomasina mihitsy. Ary mila matoky rehefa tao anatin'ny olana zay tamin'izany fotoana dia rehefa mbola tsy nivavaka dia zao mandainga isan'andro. Rehefa manana efa teniko anareo fa ny olona nanam-bola taminay tamin'izany 450 lasaka kely aminareo reo zany 450 olona manana olana aminao ara-bola miteny aminao fa anagadranao raha tsy omenao ny vola. Nanomboka teteny ny ataonay taloha raha ohatra vazavaiko foana raha ohatra zao andro tokony andony volan'ny milina Rodriguez dia lasa makany amin'ny andro andry dia teny mba hampindramo vola kely fa misy zavatra andrasako kely zay io zavatra andrasana ohatra ny zany olona mpanam-bola fa mba misy vola andrasana averiko afa-kerinandro dia mahazo any amin'ny andro andry dia andoavako ny milina Rodriguez. Tonga ny fotoana zay tsy maintsy andoavana ny andro andry dia makany amin'ny Kodanela indray hoe mba misy zavatra andrasana zay fa mba omeo hanina dia andoavana ny andro andry. Tonga ny fotoana andoavana ny Kodanela dia makany amin'ny Maman Valentine. Zany ny fiainana taloha amataona ry havana malala mandainga na zay nefa misy zavatra indrasana foana. Efa teneko anao hoe zaho nanana moto anankiray moto sisany teo amin'ny piratana fa io moto io efa nanaovana taratasy tamin'ny olona firy hoe ty zany dia anao ty raha tsy voalohako ny vola nefa le vola tsy misy voaloha. Tsy haiko ohatrany hoe tokony nifandrotahan'ny olona tamin'izany moto zany. Tsofaina samy manana anjara piesina moto ngamba ny olona. Ry havana misy fotoana tsy maintsy manoloana ny ranomasina mihitsy. Ary misy fotoana tsika tsy maintsy manoloana ny ranomasina mihitsy. Ary tsika mba hahatonga tsika handroso misy zavatra ataon'Andriamanitra ao anananao
misy zatra taon'Andriamanitra anosika anao mba handroso satria ny tanjon'Andriamanitra dia ianao handroso teto dia farao ao ariana taka manosika ny zanak'Israely endahana midira anatin'io ranomasina io. Zany filazana zany le tsy trosa zany filazana rehefa nomboka nivavaka izay 5 taona lasa ohatr'izao zao no nampianaram-panompon'Andriamanitra ray tamin'izany ary ampianarina ianareo ireo ihany koa. Tsika rehefa manapa-kevitra hiaraka amin'Andriamanitra dia hajantsika ny lainga, tsy miaina anaty lainga intsontsika fa tsy maintsy miatrika ny ranomasina mena. Zao zavatra nytenena ray tamin'izany manomboka androany nareo dia tsy mitrosa tsony, tsy mitrosa tsony manomboka eto ary marina zany ho afahana mitrosa ary no atao. Ry havana fa tsy mora zany na nylohana ranomasina mena tadidiko mihitsy hatramin'izay miona amin'olona dia mamboatra fihetsika. Hainao zany mamboatra fihetsika, miresaka amin'ilay olona dia tsy maintsy manao paozin'olona ohatry ny manam-bola mba hatokisan'ny olona anao. Ampindramo 50 millions fa amin'ny herinandro dia efa lohako izay. Ny olona koa mahita ny dia matoky ny olona nefa ny ao ambadika io tsy misy na inona na inona fa vavany atao betsaka lainga masesika. Fa hozy Andriamanitra mila mandroso ianao rado, mila mandroso nareo ry mampionina. Zao ny teny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany. Manomboka eto izay rehetra miantso anareo dia teneno fa tsy manam-bola nareo. Azavao aminy marina fa olona tsy misy volan-dasana zany kory nareo. Lozy zany lozy zany atsika ie mahazo mampitrosa tena Andriamanitra mitsodrana antsika fa atsika apilana fa tsy hindrana fa nefa zay mananatra anareo tsy dia zava-dehibe manimba fihavanana sy ny manimba asan'Andriamanitra. Zay rehefa misy olona mba hoe mindrana vola dia aleoneo manome kely fa io matoa ny olona anankiray za tena atao anatin'ny trosa ny teny anao fa ny olona tsy manana andoavana androany mindrana aminao tsy manana koa izy andoavana niny ary nefa rany dia ny fihavanana no rava. Ary za manentana mihitsy eto mifandarantsika eto tsy azo atao ny fampitrosatrosa vola eto mifandarantsika eto fa manimba zavatra eseto fotsiny sanatria moa zany sanatria ozy iny aina maheno soa mitrosa vola mamavaly tiny dia tsy voaloha dia lasa tsy hiditra eto ny aina maheno soa fa menatra ny mamavaly tiny dia inona zavatra mitranga lanitra mihitsy no mety ho fotsika dia tsy mety amintsika ny mifampindrapindrana fampitrosa indrindra moa tsika mihiditrosa. Ny olona anankiray miditra anaty trosa dia mifidy ny ho mpanompo ny tompotrosa iny dia izay zavatra teneniny iny dia ekenao dia lasa ohatrany sefonao iny dia lasa ajainao iny dia manomboka amin'ny fotoana ianao ananan'iny vola dia koloniany ianao zay fa nanomboka nivavaka amin'izay anomboka hitoky amin'ny Jehovah amin'io. Zao zavatra nytenenina hoe ndana tetezo ireo olona ireo dia valio fa tsy manana vola endasan'izany nareo fa manomboka eto dia manaiky nareo fa andohan'ny vola io ilozange zany reo. Ny olona miteny anao hoe raha vao tsy voalohanao dia gadrainy ianao. Ny olona efa tezitra vao mefy ho teneninao ny olona tsy isy an'izany volan-drasan'izany zany nge tena ianao tamin'izany tena mandresy lahatra ny olona misy tômôbilina zay tamin'izany nanana tômôbilina dia ireo tômôbilina reo atao antoka aman'olona dia ny olona koa matoky satria mindrana 50 millions anao ny tômôbilinao valeur bebe kokoa noho izany dia matoky ny olona hoe sisy hoe dia sacrifier ny tômôbilina fa tsy fantany olona efa firy no hoe no nanaovana antoka ny tômôbilina. Zany ny fomba niainana taloha ry havana. Nanoloana ny ranomasina mena fa efa miaraka amin'Andriamanitra. Halleloia. Andeha nitety olona amin'izay mafy zany hoe andeha hitety andreo olona nanaovanao bala rora hatramin'izay reo hitsotra amin'ny marina ianao fa olona reraka ianao fa tsy olona mahery. Tamin'izany nge ry havana eritreretinao zany hoe za efa anaty olana
dia ny endrika ivelany tsy maintsy atao. Dia tomobile efa tsy namina tsony fa tomobile ny zodako ohatra ny indranoko dia mba hampisehoana inona endrika ivelany hoe tsy resy zany eo. Za miteny anao androany tsy maninona angenanao rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika tsy maninona tsika hitan'ny olona hoe ary ohatry ny resy fa za teteny aminao raha mandroso ianao dia tsy homenatra ny olona ny eritreritry tena alao mianampitamby amin'ny farao satria tongo farao tsisy ninona miseho alohany ranomasina mena dia zao ny atao andao iverina aingana anampitamby amin'ny farao teny mbola tsy tezitra izy hoe iverina aingana zany dia aona farao tena miala tsiny fa reto zazy reto nge mafy loha tsy za mihitsy tarika andrareo andeo fa miala tsindra angamba tena tsy mora ny mitaiza mafy loha le ankizy fa zay tsy namieritreritry nde tsy azoko mihitsy farao inona na tonga nay andeo mba tsy atezitra ny farao. Ianao Jehovah ny tokiako aoka tsy homenatra mandrakizay. Salamo faraika ny fitopolo. Lasa amin'izay nanomboka ny tetin'ny olona ozy ianao ry avana mamaly ny telefonin'olona io itendry fa tsy misy volan-drasany zany indray ahako tamin'izany matsy amin'ny farany volana misy volan-drasako dia ameko ny volanao mandrava tonga ny farany volana io mitady olona indramana nomezana an'iny dia inona moa zany fa dia tsy ho afatrosa mandrakizay fa nanomboka eo nahazo baiko mandroso miaraka amin'Andriamanitra. Raha trosa ny idiranao eto tsy trosa ny voanao eto. Halleluja. Lasa amin'izay niditra tany amin'ilay olona nanomboka ny tsotra alatsindry se fa tena marina ngery za tsy manana vola lasana za ngery se tena anaty olana be io ianao amin'ny efa matahotra hoe tena voaopa eto mety voafelaky ny tamainy satria olona efa nampiresanao mbolana maro hoe hiandro vola ianao iteny amin'izay hoe tsy misy an'iza akory fa za kosa nefa manome toky fa tsy maintsy aloha io vola ary avako malalako tsy mora zany ary rehefa tsy mora zany tsy maintsy natao fa tao anatin'izany nanomboka hitan'ny olona nanomboka nandeha nivavaka betsaka mety nijery hoe hitakeo ary hitanay eo ary zany fa dia tena hitan'ny olona tokoa ny tena Andriamanitra aza matahotra anareo mijanona fa ho hitanareo famonjen'i Jehovah ataony aminareo. Betsaka ny olona tsy maharitra eo amin'io hiatrika ranomasina mena eo anoloan'ny sakana Andriamanitra miteny hoe mandroso izy tsy mandroso satria maninona tsy amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Ianao mandroso ngery avana efa tsy ianao tsotra tsony efa tsy ianao rery tsony fa efa anao miara-mandeha amin'Andriamanitra. Halleluja. Anomboka androany hoy Andriamanitra ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah Andriamanitra anareo. Betsaka aminareo tsy samandroso mbola matahotra ny havanareo matahotra ny vadinareo misy aminareo efa tokony ahita voninahitra Andriamanitra fa ny olana nareo tsy samandroso satria matahotra anareo hoe homenatra hoe andeha hivavaka nefa neo ihany neo. Tsia ny fanapahan-kevitra ao androso mandroana ny sakana dia mahatonga an'Andriamanitra mitendry fa tena ombanao izy. Mahatonga an'Andriamanitra hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ny manomboka eo amin'iny fotoana androsoanao iny manoloana an'io sakana io dia Andriamanitra ny hanao ny zavatra rehetra. Andriamanitra amin'izay ny hanonao mihetsika rehetrarehetra. Ny fanamainana ny ranomasina ny fanasarahana ny ranomasina mahatonga azo ho tany maina le olona nanaiky fotsiny hoe androso fa Andriamanitra no nanao ny zavatra rehetrarehetra. Iny sakana eo anoloanao amin'izao fotoana izao tsy mety mandroso mihitsy ianao satria matahotra ilay sao dia mba tsy manala baraky dia fivavahantsika ty havanao malala fa tena misy Andriamanitra mamonjy.
izy le fahatokiny Davida de tsodrano nomeko andranabavy fianarakodo teo hoy Davida ny Andriamanitro Jehovako no ombanao. Ry havana malala teo anoloanao ny sakana tao anatin'izay fotoan'izay, manoloana anao ny sakana. Raha hevitra ianao mety tsy voatery ho faty ianao, ho afa-baraka fotsiny aloha ianao raha hevitra, ary ho andevy bebe kokoa ny farao no teo aloha ianao. Ny tanjon'Andriamanitra nefa ny anafaka antsika, ary misy sakana tsy maintsy dinganitsika na tiantsika ny androso. Ao anatin'izay mila matoky an'Andriamanitra izy. Halleluia. Raha pitso sika anomboka hijery karazan'olona, mily koa efa salama tsara raha pitso, anomboka hijery karazan'olona nanoloana sakana fa nanapa-kevitry ny androso, inona ny zavatra nitranga teo aminy taoriana an'izay. Ianao le manasika ny ranomasina mena io mihitsy ny mety amin'Andriamanitra. Tsy afaka anehoan'Andriamanitra zany ranomasina misokatra zany raha tsy nanaiky ny hijanona teo anoloana. Ianao aza mitsoaka olana zany, ianao aza mitsoaka manoloana ny sakana zany. Fa io sakana io tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra le miteny aminao hoe mahandro soa. Halleluia. Vitan'Andriamanitra le miteny aminao hoe mahandro soa. Anao dia teny amintsika rehetrarehetra hoe maheresy tsika. Somary ataontsika fofony fandarana androany, fampidirana androany. Raha pitsika manomboka hijery karazan'olona manoloana sakana be dia be, dia jereo fa tsy maintsy ao anatin'ireo ianao. Tsy maintsy ao anatin'ireo ianao. Rehefa ao anatin'ireo ianao dia hanampy anao ty seminira ity ahafahanao mijoro na dia manoloana ny sakana. Inona moa liavana ny nefaran'ny zanak'Israely any amin'ny Exodosy 3:5 tsy maintsy nihira teny ampitan'ny ranomasina ihany, nihira sy nandiha teny ampitan'ny ranomasina. Satria nanino nanaiky nijoro teo anoloan'ilay ranomasina. Io ranomasina io tsy maintsy misokatra io. Rehefa Jehovah miteny hoe mahandro soa, io tsy maintsy misokatra. Ary rehefa miasika olana ianao dia izao ny tadidio, Jehovah ny miaraka aminao. Manana finoana sady fa tsy maintsy andiha ny ampitan'io ranomasina io ianao. Tsy maintsy hideran'Andriamanitra tahaka andry Miriam amoaka amponga tapaka sy ny kipantsona maneno eny ampitan'io ranomasina io ianao, amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ho tahiany Jesosy antsika rehetrarehetra. Aza matahotra amafiso manomboka androany, amafiso ny andronao. Isaia vakitsika teo Isaia 50. Isaia 50. Jehovah tompony hamonjy aho izy. Ka dia tsy resy-kenatra ary nefa mamafisoko tahaka ny avato ny tavako ka fantatro fa tsy homenatra. Halleluia. Efa akaiky izay nanamarina iza ny ady amiko, andeha ara-mitsangana isika iza nananady amiko, ankizy ho avy amiko. Zany ny fatokina an'Andriamanitra zany liavana. Indro Jehovah tompony hamonjy aho, koa iza ny anameloka. Indro izy rehetra ny tonga tahaka ny lamba mangarara ho lanin'ny kalanao izy. Raha fivavahana ny itokisanao, tonga eto ianao amin'izao fotoana izao. Misy aminareo mety tsy manan-janaka, tsy mety mahazo zaza. Zay miteny aminareo tsisy antony tsy tokony azahoanareo zaza noho tsy tivavaka. Fa zao sahy mijoro. Sahy mijoro. Misy aminareo nahita ny olona mivavaka fotsy ary dia menatra. Misy aminareo nahita ny olona mipoitra fotsy ary anarany dia efa menatra. Tsy mijoro nareo zany ary tsy mijoro hiandry an'Andriamanitra. Dia lasa tsy ahita n'ilay zavatra ho ataon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra angeto ravana nanomana zavatra ngezabe ho jereny. Nanomana zavatra ngezabe ho jereny. Ho manina ho an'ny zanak'Israely. Izay tsy nijanona, tsy nahita an'io. Izay niverina nody, misy ny olona niverina nody tao, niverina tany Egypta. Mandraky ty ny androany tafajanona any Egypta. Fa ho an'izay rehetra nasananao dinga na androso, tsy fantatra izay any aloha ary. Fa zao fotsiny, za Jesosy matoky anao, za androso fotsiny. Dia ho hitanao ny efa ran'izany olona izany, fa tsy mba ho menatra mandrakizay. Zay fantarantsika teto androany, fohifohy ny androany, raha pitsika hiditra amin'ny tena votoatiny. Dia ataontsika tira mahafinaritra be te, za matoky
matoky anao a Jesosy. Halleluia. Ambarantsika ny fotoana amin'ity androany ity. Tokambuti ao yadire amene ti fiainana simba manakantenay yatsapazana mama kivakihi ikunzani fiaina tsaratra soyano fiainako atwanan'andriamanitra tokambuti ao yadire amene ty fiainana simba manakantenay yatsapazana mama kivakihi ikunzani fiaina tsaratra soyano fiainako atwanan'andriamanitra tsika rehetra hiteny za matoky tananao Jesosy. raha tsika vavaky zany toriteny zany ravana malala no tsika rehetra iteny amin'ity androany ty hoe Jesosy ao aza vela ho afa-baraky izay fa androso zay dia tena hitany voninahitra ao. Halleluia. Raha tsy mandroso ianao tsy afaka hita zavatra ao aloha. Aza matahotra ny androso fa ny Andriamanitra tsy hamelanao afa-baraka.
tsy amela atsika ho afa-baraka Andriamanitra namana. Maty teny aminao androandry mijoroa miandrasa ny famonjeny Jehovah ianao. Manoloana ny sakana ny tokony ataonao dia mandroso mihoatra ny sakana miaraka amin'Andriamanitra. Tianao Jesosy ary tsy hamelanao afa-baraka izy raha mifidy ny androso ianao. Raha ny sakana rehetra teo an'ireo zanak'Israely no tsisy nidikaindry avana malala dia sarotra aminy no tongany amin'ny tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra, ilay tany mitondra ny ronono sy tantely. Misy amintsika tsy mety tafiditra mahita ny fahatsarany fivavahana satria tsy mety mandroso mihitsy. Fa dia tena aminao Esau dia fotoana efa tokony handrosoanao zao. Fotoana efa tokony handrosoanao zao. Halleluja. Dia mandroso fatao ny hevitrao. Eny, na dia manoloana antsika aza ny ranomasina mena, na dia manoloana anao ny ranomasina mena, mirodorodo aoriananao Farao. Hoy izy ianao hoe tena misy pression. Eo mihitsy ny tokony hatokianao an'Andriamanitra. Dia hifidiananao ny androso miaraka amin'Andriamanitra. Misotranao izay Jesosy tamin'ny fotoana androany. Misotranao Jesosy tamin'ny fahatanterahany ity fotoana ity teto androany. Matokia Jesosy fa ianao fanainao masina nampahiranay tsirairay avy izay tonga teto tamin'ity androany ity. Jesosy eo fa nigino tsirairay avy ka sio meo fahasahiana, meo finoana ahafahana mandroso. Fa mila mandroso reto mpanomponao mba afaka hitanay ao aloha ao ny zava-tsoa izay homaninao Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jehovah, misaotra fa lehibe ny zavatra izay ataonao. Matoka fa zany tenina fampitetsana dia foy aza dia teny aniry sy hamohany ampony tsirairay avy ho voninahitra anaranao Jesosy. Misaotra Jesosy, izay rehetra tsy voalaza ka ianao mahalala ny masoa dia hanampy izay tsy voalaza, hanampy izay tsy ampy. Misaotra Jesosy, anitsy izay diso ihany koa. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Izay matoky ianao, matoky izay farandroso izay manomboka eto indray. Manoloana ny sakana izay mbola androso ihany dia fantatray ankehitriny fa tsy ho afa-baraka mandrakizay izay satria ianao nitokinay. Misaotra Jesosy. Halleluja. Ny devoly sy Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia literaray tamin'ny zanona fafy izany aza teto androany. Fa hamoha avy zato eny ampon'ny olona tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, mampandrotsika ny vavintsika Razana Monika hivavaka ao amin'ny firenena. Tay tompo raha nabavy Razana Monika. Mahembe raha nabavy Razana Monika. Vetivety safady lasa kely connexion antsika fa ialana tsiny aferina. Hivavaka anabavy Razana Monika amin'izao fotoana izao, hivavaka ho an'ny firenena. Ndao ary tany tompo.
amin'ny fanokoazana tena fitaovana androany dimanitra mbola tonga mbavaka ny firenena misy avy amin'aty koa zany nosy mahalalana zany fona koa tena andriamanitra ny faratsianay malagasy anjaritsa andriamanitra ny tanay ny fanofoany sampinay andriamanitra zay tsy fanataontsika foanao ny fona aminao zay andriamanitra ary andiana amin'nosy ny koa zany tendran'androany dibe ny sakony zay atanao tsy androsana ny fanofonanao matahatry ny olana koanao matahatry ny olana andeha anatoanao matahatry akabaraka ny olona mba tonga amin'ny nosy opita amin'ny aoka malagasy zany tendran'androany mandroso zay raha mandroso na dia hoe saka azy fa raha mandroso zay dia ahita amin'antsy ao All'inizio andriamanitra taiza zany tezanao amin'ny tsirainy avina all'inizio zay raha isara manalany fitomaneran'ny Kristo ary anao mantanteraka zany satranao zay tongotra eo dia sy laza voninahitsy tongotra ena raha isara keky zay dia ao kampananeo sisy arapafiny fola petrakeky nambeantanarany izao alezary aby ato zay dia atonany fiadanana dia sy laza voninahitsy anao aty zay ka Alléluia, makasitraka andrena vavasana mihitra fa enoenonareo tsara ihany na dia somary ratsiratsy zany connexion antsika misaotra azy tamin'ny asan'andriamanitra zay nataony dia Jesosy manakireko asavana ne hamavy tianao raha nabavy tamin'ny asa zay vitanao teto fohifohy ny fandarantsika androany manome fotoananao azy rapitso hitrany votoatintsika rapitso minao fa nahazo iriana nefa ianao na dia fohifohy aza fandarantsika dia mirary tontolo alina mahafinaritra be sy tontolo andro mba hampahasoavana sy fandresen'andriamanitra ho antsika rehetrarehetra dia faly be mahita anareo nahatratra amin'ny farany dia rapitso ndraitsika mioneto raha mbola tsy tonga ny amin'ny raolanitra Jesosy ka tahiny tompo samy velonena somatsara tahiny Jesosy mahereza daholo